Miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao raha ny sary azo tamin'ny zana-bolana mitoetra ato avaratra andrefan'ny Madagascar ny zone de convergence intertropicale misy ihany koa ny rahona izay mitoetra ato atsimon'ny Madagascar. Etsy andany ny sisan-drahona miaraka amin'ilay perturbation tropicale grande izay manatona hatrany ny morontsiraka avoan'ny atsinanan'ny Madagascar iny manoloana izay rehetrarehetra izay dia mbola mahazo vahana amin'ny ankapobeny ny orana tandrifin-drahona izay mety arahina kotroka indraindray. Fa rehefa manatona ny morontsiraka avoan'ny atsinanana kosa ilay sisan-drahona miaraka amin'ilay perturbation tropicale dia somary azo vahana ny rivotra avy any atsinanana ka tombanana omaina ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny faritra atsinanan'ny Madagascar iny any amin'ny alarobia any mety mitohy ary mitatra amina faritra maro kosa izay ny alakamisy ny maripana antsika dia tombanana misy fiakarana ny maripana amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy raha ny amin'ny vina anatin'ny telo andro avy izany ny toetry ny androntsika ary ho an'ny rapisy vao maraina misy ny orana ho an'ny faritra atsinanana vatovavy fitovinany sy ny any amin'ny faritra atsimo atsinanana mety ahitana orana vao maraina ihany koa ny morontsiraka faritra sofiasy diana ny ambiny moa dia somary andraondraona ny andro amin'ny ankapobeny mety isy ihany ny orana malefaka na herik'andro indraindray ho an'ny voatany sy ny tapany avoan'ny andrefan'ny Madagascar ary koa ny ilany avaratra atsinanany nosy ny any amin'ny tapany atsimon'ny Madagascar kosa dia ny masoandro no hibahatoerana kokoa raha ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso tolakandro misy hatrany ny orana tandrifin-drahona ho an'ny voatany sy ny any amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagascar ary tombanana miverina miamaina kosa ny andro ho an'ny faritra atsinanany nosy iray manontolo manomboka any amin'ny faritra zava izany ka hatrany amin'ny faritra atsimo atsinanana mety ahitana orana tandrifin-drahona araikotroka ihany koa ny faritry nosy ny atitan'ny faritra atsimo andrefana sy menabe ary ny any amin'ny faritry melaky ny maripana vavinavina amin'izay andro ny rapitso izay mety ho tafiakatra hatramin'ny 30 degré celsius ho an'ny avoatany ary 2 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanana raha toka miakatra hatrany amin'ny 3 degré celsius ho an'ny faritra avaratra Madagascar sy ny ilany andrefan'ny Madagascar iray manontolo amin'ny ankapobeny raha ny toetry ny androntsika ho an'ny alarobia misy hatrany ny orana saingy somary mikisaka ho an'ny faritra andrefan'ny Madagascar izany ho an'ny faritry melaky ny any amin'ny faritry menabe sy atsimo andrefana ary ny faritra nosy androy ho an'ny tapany avaratry Madagascar ihany koa ny faritry sofia sy ny faritry iboeny dia miandry an'izay orana tandrifin-drahona mety ho araikotroka izay mety isy ny tandrifin-drahona ho an'ny faritra atsimo atsinanana mandrahona kosa ny andro ho an'ny avoatany mety ahitana tandrifin-drahona ihany indraindray ny any amin'ny faritra avoan'ny atsinanana sy avaratra atsinanana kosa indray dia maina ny andro raha ny vinavina hatrany ny maripana vinavina amin'izay andro ny alarobia izay 9 ka hatramin'ny 30 degré celsius ho an'ny avoatany ary 30 ka hatramin'ny 4 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanana misy fiakarana izay raha amin'ny ankapobeny indrindra ho an'ny tapany atsimo atsinanan'ny Madagascar iny ho an'ny ilany andrefan'ny Madagascar kosa indray dia 30 degré celsius ny ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny nosy. Raha ny toetry ny androntsika ho an'ny alakamisy araka ny efa noresahana teny am-piandohana dia saika maina ny andro amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy ankoatra ny faritra atsimo Madagascar izay miandry orana tandrifin-drahona mety ho araikotroka ny any amin'ny faritra atsimo andrefana nosy androy ary ny faritry orombe ny maripana vavinavina amin'izay andro ny alakamisy izay manodidina ny 17 ka hatramin'ny 30 degré celsius hatrany ho an'ny avoatany ary mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 30 degré celsius ny faritra nosy amin'izay andro ny alakamisy izay miakatra hatrany amin'ny 17 degré celsius kosa ny ambony indrindra ho an'ny ilany andrefan'ny Madagascar iny dia izay indray ny météo tamin'ny ity an'io ty ary rapisindray fotoana manaraka veloma tompoko.